Ditiko moa dia eo amin'ny rapitso no hanamariana ny fetin'ny reny misy ny hetsika natokany ilay toeram-pivarotana akoho eny amin'ny lalan'ny digue eny ho an'ny reny rehetra. Ity hetsika ity dia natao hampiratiana ireo kojakoja ilain'ny renim-pianakaviana amin'ny andavanandrom-piainana. Ankoatran'ny vidin'entana izay mirary dia mirary, misy ihany koa ny tolotra na ny fanomezana omena ireo rehetra hividy na ihany koa ny manjifa ao anatin'izany fitoerana izany. Fanampana zavatra. Magazay lehibe izay tsy soviana maro intsony ny akoho etsy amin'ny Rotodigue. Anisan'ny ahafantarana azy ireo entana samihafa izay ilaina ny fiainana andavanandro sy ireo kojakoja tokantrano ary ireo natokana ho an'ny vehivavy manokana. Amin'izao ankatoko ny fetin'ireny izao dia nomendanja manokana ireo renim-pianakaviana amin'ny hetsika izay karakarainy. Ny fetin'ireny dia nanao an'ity bazary ity izahay. Misy karazana entana isan-karazany ato, misy ihany koa nanendana zazakely satria renim-pianakaviana misy zazakely, misy lingerie sy ny sisa, misy ihany koa penina nail zany hoe sy resaka miaramiasa amin'ny Adeline izahay ato amin'ny akortika, manosotra vernis maimaimpona manicure sy pose vernis maimaimpona eto amin'ny stand d'Annie manicure. Dia misy ihany koa fizarana chocolat aty ambadika aty amin'ny fidirana akortika maimaimpona izany mazava ho azy noho ny fetin'ireny mandrapatonga ny rapitsy. Ny vidin'entana anatin'izay lazaintsika teo misy remise zany hoe raha ohatra ka hoe ronjato izy dia lasa ariary zato noho ny fetin'ireny mazava ho azy natonga an'izay. Dia manentana anareo anatona aty amin'ny akortika satria efa fety de père indray dia misy surprise ao atokana eo anareo indray mazava ho azy atolotra akoratrany. Mandritra ity fankalazana ny fetin'ireny ity dia misy ihany koa ny mamy izay ifampizarana amin'izy ireo manolotra chocolat ny akoho. Tsara tsy hevina fa mbola mitohy hatramin'ny rampitso ny hetsika izay karakarainy. Ety ampamarana ny fampalalam-bavao toko lasy toko vavy dia efa arabaina sady ireo renim-pianakaviana rehetra na tratra ny fetiny ny firarian-tsoa dia mba hisian'ny fifankatiavana sy ny fifanajana eo amin'ny ankonana. Dia izay ihany koa no anakatonantsika ny pejin'ny fampalalam-bavao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mifame fotoana eto indrayntsika amin'ny alatsinainy. Veloma tompoko. Vivre et entreprendre en toute sérénité. Nanolotra anao to ny vaovao